mbola tsara sika jiaby. Akory le finaritra ranandria, akory laly, akory iaby, ny ramba to hiroso amin'ny fakafaka politika avy hatrany isika. Anio dia mikasika ny tsy mivadika politika, misy eo amin'ny samy mpanohana ny fitondrana fanavaozana ity isika, indrindra ry zareo mpanao politika avy any amin'ny faritra atsimo iny. Tsy tako na fenona intsony tokoa mantsy ato ny fanambarana eto sy roa ataon'ireo mpanohana ny fitondrana fanavaozana izay tarihan'Andriamatoa Kolonely Mikaela ity, izay fanambarana fa manohana tsisy fepetra izao fitondrana izao ry zareo. Etsy ankilany kosa dia mangataka ny andravana ny antenimieram-pirenena ihany koa ry zareo ireto. Ny filohan'ity androm-pandrakana ity anefa dia ingasy teny izay tsy iza fa olona avy any atsimo ihany koa, ary anisan'ireo olona akaiky indrindra ny filohan'ny fanavaozana dia ny Kolonely Mikaela izany, ary ireto olona mitaky ny fandravana ny antenimieram-pirenena izao dia tsy olona hafa fa dia namana akaiky ny filohan'ity androm-pandrakana ity avokoa, akoatran'ny Génération Z. Olona akaiky eo satria Tabera filohan'ny atokitana dia nandeha nitondra ny atokony nametsaka taratasy fangatahana ny andravana ny antenimieram-pirenena teny amin'ny foibean'ny ACC teny Ambohida. Inga Tabera nefa dia olona namany ngasy teny ihany koa, ary tena namany akaiky dia akaiky, kanefa dia izao mitaky ny fandravana ity androm-pandrakana ity izao. Arahoane ndraky tsara teny Ambohida nandritra izany fametsahana taratasy andravana ny antenimieram-pirenena izany. Zay hitany ny atokitany Madagasikara sy reto vondrona miaraka aminy somary misamboaravoara satria efa andeha ny akora politika dia misy manao kadanse dia misy miady agnaty tragno hoe voalohany aloha tsy hoe kenay avy aty amin'ny atokitany Madagasikara misy zany hoe andrava bureau permanent pour l'intérêt personnel ny sasany, zany tsy azo atao fa ny arahana teto sy ny kabaro zay natao teto mety izy dimy rahalahy teny amin'ny lapany Ambosiroatra rehefa vita ny tolona nadraisan'ny zareo azy dia ny antsinantsy ny vahoaka teny Akanjo izy dia ny fandravana 4e république sy ny androm-panjakana zay mifandraika amin'izay. Inona ny voalohany ny Colonel Andrianirina Mikaela zay président ny fanavoazana androany dia namoaka an'izay teny zay. Inoka Andriamatoa filoha fa tsy fahotana mahafaty ho anay na fahadisoana ho anay no mbola manao relais an'izay fitakin'ny be sy ny maro zay mba hampisy ny stabilité politique eto amin'ny firenentsika. Andriamatoa filoha eto izahay dia manambara ny atokitany Madagasikara sy reto vondrona miaraka aminy fa mpanohana anao ary fantatrao zany fa manohana anao izahay fa tsy hany le resaka fa politique parlant zany juridique dia mangataka ny application ny avy aty amin'ny HCC zany le hoe article 72 alinéa 3 zay milaza mazava tsara fa zay solom-bavambahoaka mifindra vondrona tamin'ny alany azy dia destituena avy hatrany ka le maro anisa irmara na mapara na ipara tamin'izay fotoagna zay dia nivadika nanao VFM 10 dia izay VFM zay fantatray fa anohana fanavoazana izy fa azony zareo atao mihitsy no manohana fanavoazana ankitsy-po na dia tsy mifindra vondrona ara ka ny application zay amin'ny destitution ny avy aty amin'ny assemblée ny avy aty amin'ny haute cour constitutionnelle zany ny HCC no angatahany ny atokitany Madagasikara sy reto vondrona miaraka aminy mino fa ny vahoaka malagasy rehetra dia mangataka an'izany fandravana zany androm-panjakana zany fa tsy hoe bureau permanent no ravaravana dia asiana indray le calcul politique zany tsy miditra amin'izany tsika tsisy olona tiana rovana ao anatin'izany fa aleo rehefa manao politika dia aleo ankitsy-po ny zavatra hampisy ny stabilité mba hahafahana mandroso tsy ho isy blocage ho any amin'ny fampandrosoana dia ny fanavoazana zany zay hoentiny Andriamatoa Filoha Mikaela zany. Eto zay Andriamatoa Filoha dia mbola mamerina tsy fanoherana anao zao atao zao fa fampanjakana n'le lalàna ny décision ny fanapahan-kevitra ambanin'ny loi zany aminay ka dikan'izany be da be ny manam-pahaizana fa reo manam-pahaizana reo hoe mamandray andraikitra miangavy anareo reny koa zany mba hampitovy hevitra aminay mba hiara hitaky amin'ny fampiarana an'izay destitution ny maro anisa eo amin'ny Assemblée nationale tsika zay mba sisiny le
diversion à gauche à droite fa tonga de miroso atsika any amin'ny adevitra politika dialogue politique mba ahafahasika miroso am'izay résolution zay mba hampisy stabilité ka ahafahana mitazona ny teninao andrimatofoloa am 2027 marina le fifidianana fa raha zao azakazaka raha atosoka amin'ny samby mitady ny intérêt zao ho atahorako fa tsy ho tafavoaka zany 2027 zany raha izao satria eo techniquement fa surtout politiquement dikan'izany samy mpanao politika tsika eto vahoaka tsika ijoro mahitsy raha manarak'izay dia indro koa fanamory mpanao gazety ry zareo fikambanana bandeau rouge ainga frérot sy mbola hitabera ihany koa nofino mpiara-mitatana ity fikambanana ity dia mbola mitaky ny andravana tsy misy atakandro ity androm-pandrakana ity ihany koa ry zareo reto kanefa dia mbola olona akaiky ny mpanina sy teny ihany koa inga frérot raha tadiditsika dia kandidana tolotsy ny atokon'Andriamatoa sy teny tao amin'ny renivohitsy Toliara tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna farany teo inga frérot tsy lamino izy fa ny kandida Irmara no lamy tao anatena kosa izy sy inga tabera rehefa niongana ny fitondrana Laurent iny fa mba ahazo toerana ao andapa noho ny mahampinamana politika sy ny samy mahavy any atsimo ny mpitondra azy ireo feny heritaona ihany nefa mitondran'ny fitondrana fanavozana sy ny kolonely Mikael dia tsy mbola nahazo toerana ihany izy mirahalahy reto na dia nampiseho tsy tapaka ny fanohanany tsy misy fepetra izao fitondrana izao vokany nivadika ary nitaky ny fandravana io atenynera io izy roalahy ankehitriny ity miraky-tsary maneho izany ho arahantsika generation mbavambahoaka izahay avaty amin'ny escarosy finareo koa dia anisany rafitra teto amin'ny firenena zay tsy defa ia na tsy fahombiazana za tsy tena maronisa na tsy maronisa fa nareo kozaby fa zao kosa raha vana nareo reo dia any amin'ny adevitra atsika mandravana nareo any atsika mandravana nareo satria gn'antony da zao efa sy rafitry ny ara-dalàna itondrana firenena zao fefa miara le nanam-panorenana ny 4e république atsika anorina atsika nagana firenena iray mba ialana amin'ny disadisa Andriamatoa chef d'état na ny samby aminareo ao agnatiny ao mifampitenoa nareo fa efa mivoaka sirosirofona ambadika aty efa milikiliany dia samy mpinama aminao avao koa mandrasy raha zany aza manaiky idirana virisy anao Andriamatoa colonel chef d'état zay mitondra amizao fa grave be le zavatra misy amin'ny firenena matory zay miteny zany mino fa fantatrao zany raha teny amarana anazy dia momba an'Andriamatoa Biary PDG ny lehilahy tokoa rehefa avy nanao sesitany ny tenany tany Frantsa no izy nanohitra ny mpitondra Laurent sy Andriamatoa Rajoelina tamin'izany fotoana izany dia niverina teto an-tanindrazana kosa rehefa niongana inga Rajoelina mba nanantena ny azo toerana koa inga Biary teo anivon'izany fitondrana izany satria dia namana akaiky inga sy teny ihany koa ny tenany fa izy roalahy ao amin'ny atokitana sy ny bandeau rouge voalaza etsy ambony sasany andro teo koa inga Biary nefa farafaratsiny mba nanantena izy fa ho atao PDS ny Toliara renivohitra efa nindosany fahafatesana ny ben'ny tanàna teo alohan'ny Toliara vokatrizay tsy fahafalian'izay dia io koa inga PDG Biary fa naneho dans page officialiny ao amin'ny Facebook fa diso fanantenana tamin'izao fitondrana izao ihany koa izy marina fa olona avy any atsimo avokoa izy telo mirahalahy reto ary samy maniry nionganany gasy teny avokoa ankehitriny na izany aza nefa dia manohana ny kolonely Mikael izy telo mirahalahy reto asa naninona loatra no nivadian'izy telo mirahalahy reto ingasy teny ankehitriny osa nivelona isika mianakavy ahita indray ny toyany no mavetivety